miaraba ny fiangonana manona aminareo ny fahasoavan'ny tompo ry avany. Deutéronomia toko 7:20. Ty toko 7:20 tia no anisan'ny texta tokony fantatra na farafahakeliny fantatra ny fisiny ao am-bokin'ny Deutéronomia, satria ny toko 7:20 manontolo dia mizara roa toko 7:20 ny tapany voalohany hatro amin'ny 7:40 milaza ny fitahiny tian'Andriamanitra arotsaka ho an'izay mpino mitandrina ny didiny, ary ny andininy fa 5:40 hatramin'ny farany ny lisitry ny ozina zay atratra ny zay tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Deutéronomie 7:20 ndeha raha antsika mamaky aloha ny 1 sy ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asantry Jehovah Andriamanitra ao ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Tsambiky ny ary amin'ny 2:20 sy ny 7:20 isika ry havana. Ho voany Jehovah ho anao ny lanitra tranony fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra, ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia ataony Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao sy andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Le 2:20 ry havana. Ho voany Jehovah ho anao ny lanitra tranony fitehirizan-tsoa. Ho voany Jehovah ho anao lanitra. Zany no teny fampanantenana, zany no vaovao mahafaly ho atsika fiangonana amin'izao maraina izao. Jehovah dia te hamoa ny lanitra ho antsika ry havana, te hamoa antsika ny lanitra izy. Dia ampiany Mosesy hoe tranony fitehirizan-tsoa. Fantatsika reny antsoina hoe banky reny, fitehirizam-bola. Lanitra tranon'Andriamanitra fitehirizany soa, efa homanina arotsaka amin'ny fiainantsika. Ozy izy Jehovah aminao, ozy izy Jesosy aminao. Ho voany Jehovah ho anao ny lanitra, ho voany Jehovah ho anao ny lanitra. Misy fahamarinana telo ry havana ho jerentsika fohy amoasana izany teny sika sanasana. Miteny amintsika ny tompo hoe ho voany Jehovah aminao lanitra. Teny enkelany zany le voisin le voisine hoe ho voany Jehovah aminao lanitra. Donc hoe ho voany Jehovah aminao lanitra. Mamy zany ry havana, mamy zany. Fahamarinana voalohany, fa ianao to tsy mino zany tenenao zany izy, fa ianao to tsy mino zany Fahamarinana faharoa manaraka, fa ianao to tsy afa-po amin'izany teneniny ray izy, fa ianao to tsy afa-po amin'izany kanefa izao rehefa voany Jehovah ho antsika lanitra dia omeny antsika fiainana be dia be. Rehefa voany Jehovah ho antsika ny lanitra dia mahazo fiainana be dia be. Isika teneno ary le voisin-nao. Zay le toriteny androany ry havana, zay le toriteny androany. Voany Jehovah ho anao lanitra. Dia raha jerena le fahamarinana voalohany,
ianao hoe ohatrany tsy mino hoe hovoain'i Jehovah ho anao ny lanitra. Zay ny problemanao. Inona ny zavatra teneniny ry havana? Hoe ho tahiny ianao any an-tanàna. 9 andidy ny fitahina ho aminao Jehovah. 9 hanandratra ho anao ho firenena masina ho azy Jehovah. 9 hataon'i Jehovah mananambiampy izay asoanao. 12 ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra. 13 hataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy rambo. Jehovah no mikontrôla ny zavatra rehetra any an-danitra sy tian-tà. Zany io Jehovah hoe hamony lanitra io. Fa ianao tsy mino an'izany. Ianao tsy mino an'izany. Dia matimaty ny finoana. Fa ho voainy ny lanitra. Vonina ho amin'izany izy. Ianao nge meny taranaka fa mbola avy aminy zany. Ary ny amin'ny taranaka zay meny anao io, izy nge ny contrôle ny taranaka io e. Meny asa mandrara ianao, avy amin'izany. Fa ny hoaviny sy fivoarany io asa mandraranao io, izy nge no micontrôle an'izany fa tsy ny tananao, tsy ny sandrinao e. Zany inge ry havana e. Manome ranonorana izy amin'ny fotoan'andro ho fitahina. Fa izy nge no contrôle an'izany e. Izy no contrôle an'izany. Mino venao fa vonina hanokatra. Zay le fanontaniana eto, vonina hanokatra lanitra ho anao izy. Fa zany vetesiny bokin'ny Deutéronomie, fitahy izy, handidy fitahina izy, hanokatra ny lanitra izy, hanandratra anao izy. Mino an'izany hoe karazana refrain zany. Ary karazana refrain satria raha tsy atao refrain, raha tsy atao fiverenana zany, tsy ino an'izany ianao. Andriamanitra ry havanao ny contrôle ny zavatra rehetra. Ary araka le fiteny fahitantsika hoe ianao ke raha ianao afaka mividy fandriana ianao, f'Andriamanitra no afaka manome anao torimaso. Izy micontrôle ny torimasonao. Ianao afaka mividy sakafo, f'Andriamanitra no manome fahasotoana homany fa tsy avy aminao zany. Ianao afaka mividy fanafody, f'Andriamanitra no manome fahasalamana. Ianao afaka mitady loisir ohatran'izao sy ohatran'izao, f'Andriamanitra no manome fahasambarana. Andriamanitra no micontrôle ny zavatra rehetra. Mino an'izany venao, mino an'izany venao. Ary io Andriamanitra io ihany no afaka manome antsika ry havana sy zavatra tsy azon'ny vola omena antsika, sy zavatra tsy azon'ny olona tolotra antsika. Io Andriamanitra io raha manokatra ny lanitra ho anao izy, dia ataony mananambiampy izay asoanao. Ry havanao, ianao zay milaza fa mino an'i Jesosy Kristy, matoky azy venao amin'ny lafiny mpiainanao rehetra. Matoky azy ve ianao amin'ny lafiny mpiainanao rehetra, ka vonina ny tandrina zay didy rehetra andidiny anao manomboka anio. Zany laklen'ny fahasambarana, zany laklen'ny fahombiazana ry havanao. Ary jereo tsara efa nitenenina teto ombieny 12 ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahina rehetra izao raha miainy Jehovah Andriamanitra anao. Ho tonga aminao ny fitahina. Le teny Hébreu manao hoe hahatratra anao, hiazakazaka ka hahatratra anao ny fitahina. Zao ianao no miazakazaka tsy mahatratra fitahina satria tsy raharanao ny tenin'Andriamanitra. Fa ho azonao zao fitahina zao, hiazakazaka izy, ambabo anao fitahina. Zany ny vaovao mahafaly. Raha mino ianao fa micontrôle ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka mametraka ny fiainanao eo am-pelantanany ianao.
ary matoky azy ianao, matoky sy ambarany teny ianao. Ozy izy le fahamarinana voalohany hoe mino zany ve ianao, ohatrany tsy meny anao ry havana. Ny amaranana zao fahamarinana voalohany zao de hoe masotoa mivavaka hoe eny ary Jesosy a, vonjeo amin'ny tsy finoko aho, vonjeo amin'ny tsy finoko aho. Fahamarinana faharoa ty izao: Andriamanitra vonina hamoa ny lanitra ho anao. Fa ny problemanao faharoa dia hoe zay apohitrany ao a ohatrany tsy afa-po anao. Satria maninona? Manantena fitahina ianao, fa manantena fitahina ianao ary tsy afa-po ianao raha tsy arak'izay nanantenanao azy sy namaritanao azy zany fitahina zany, dia tsy afa-po amin'izay fitahina arotsak'Andriamanitra avy any an-danitra ianao ry havana. Ary zay le fon'ny olombelona feno fitsiritana, tsy afa-po satria jery an'le fitahina narotsak'Andriamanitra amin'ny hafa. Ozy izy le mpitory teny anankiray zay hoe fiainantsika kristianina ozy izy dia ohatran'le fomban'le olona sasany rehefa makany amin'ny restaurant, atsasakaty izy mandinika an'le carte sy le menu eo dia ty ok ihany, aloha ty ty ihany e, tonga avany le serveur dia tonga le any dia mijery an'le any izy, fa inona ry nalain'le olona ry fa io no tena tiako kay. Tsy afa-po ianao amin'izay arotsak'Andriamanitra ho aminao avy any an-danitra ry havanao. Fa zao no tokony ho fantatsika mazava, zao no tokony ho fantatsika mazava. Andriamanitra tsy nampanantenanao hanatanteraka ny sitraponao, fa Andriamanitra ny teny hoe zahay eto hanatanteraka zay rehetra mahasoanao, zahay eto hanatanteraka zay rehetra mahasoanao. Eninao zany very fiangonanao, tanao amin'ny tenina izy, eny na ny zavatra hafahafa ara dia miara-miasa ahasoanao ry havanao. Ary anjaranao ny mampifanaraka ny sitraponao amin'ny sitrapony, fa tsy hoe zao ny sitrapoko Andriamanitra taio io sitrapoko io ary tanterao io sitrapoko io. Fa zany tsy afa-po isika amin'ny fanambinan'Andriamanitra tsika, tsy afa-po isika amin'ny fanambinan'Andriamanitra tsika, ary tsy mino koa tsika hoe ny vavaka ihany, fitandremana ny tenin'Andriamanitra ihany no laklean'ny fahombiazana sy ny fahasambarana. Tsy mino zany tsika, fa metretsika ty zao raha ataoko an'izao za mba nianatra ohatran'izao ihany za mba manana traikefa ohatran'izao ihany dia mety ety io. Tsia ry havanao, tsia rehefa tsy atoky an'Andriamanitra tanteraka ianao ka miandrandra ny sitrapony ianao, tsy ahita fahasambarana, tsy ahita fahombiazana ianao. Ozy le mpitory teny anankiray, ny fiainanao eto tany, ty tany zay noharian'Andriamanitra ty, dia efa anato baiboly ato ry havanao ny mode d'emploi ny fiainanao, ato anaty baiboly ty mode d'emploi ny fiainanao. Ary zany no mazava-dehibe ry havana, ny hoe mamaky baiboly, mianatra baiboly, ny mianatra tsenjery ao amin'ny baiboly, misaina ny baiboly, mitandrina ny baiboly, ary matiantoka isika izay mireharefa hoe manana baiboly amin'ny teny malagasy nefa ny any anaty etagera feno vovoka le baiboly ry havanao. Ozy izy le mpanompon'Andriamanitra io, rehefa zany no ataonao ary ninona fanamarinana tenanao, tsisy bazy azahoan'Andriamanitra mitahy anao, tsisy bazy azahoan'Andriamanitra mitahy anao. Fa raha ambinina ianao dia fanambinana avy amin'izao tontolo izao, ary raha ambinina ianao dia fanambinana tsy maharitra,
ary raha ambinina ianao dia fanambinana miaro ozina, fanambinana miaro ozina. Jereo nge ny Deutéronomie 28:15. Raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha tsy miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina hanaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy hahatratranao izao fanozonana rehetra izao. Ianao kamo mamaky baiboly io, ianao mba mianatra baiboly ihany nefa tsy tandremanao. Ry havano, miantso ozina ianao, miantso ozina ianao hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no nanafarany Josoa. Ry havana, jerentsika nge ato amin'ny Josoa. Josoa toko voalohany. Josoa toko voalohany ny andininy fahavalo. Josoa toko voalohany andininy fahavalo. Ny anaran'i Jesosy, aoka tsy ala eo amin'ny vavanao ity bokyny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia halavorariny lalanao ianao sady ambiny. Laklen'ny fahalavorariana, laklen'ny fahombiazana, ny fisainana lalàn'Andriamanitra sy ny fitandremana izany. Ry havano, le fahamarinana faharoa dia manao hoe tsy afa-po amin'ny fitahian'Andriamanitra anao ianao. Mifona dia zao ny antombavaka aorinana zao fahamarinana faharoa zao hoe tompo ampio iteny hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Ny fahamarinana fahatelo farany ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'io andininy faha-12 io hoe Andriamanitra Jehova hamoa ny lanitra, Jehova hamoa ny lanitra. Rehefa mamoa ny lanitra Andriamanitra ry havana, rehefa mamoa ny lanitra izy dia meny an'le olona efa nisafidiny le fiainana be dia be amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Menya le fiainana be dia be, menya le tena fiainana. Zany dikany hoe Andriamanitra mamoa ny lanitra, mamoa ny lanitra izy raha mitandrina ny didiny isika. Jereo tsara le fipetraka ity perikopy ity, andininy voalohany sy andininy fahatelo amby folo nge ndo hoe raha antsika mamaky hoe raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ho ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asandratra Jehovah Andriamanitra ao ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Raha miaino tsara ny feon'i Jehovah. Andininy fahatelo amby folo, dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany, raha miaino ny didiny Jehovah Andriamanitra ao izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Miandoha le perikopantsika sy ny mamarina le perikopantsika ny fitandremana, fiainona ny feon'Andriamanitra sy ny fitandremana didiny ry havanao, fiangonanao, ianao izay mitaty fatratra zany fiainana be dia be, zany fanambinana sy fahasambarana zany, lakle an'izany ao amin'ny fiainona ny feon'i Jehovah sy ao amin'ny fitandremana ny teny. Jery an'ity firenentsika ity ry havana, jery an'ity firenentsika ity dia tena hoe variana ianao, mifaraontsana ianao, satria ity firenentsika ity ry havana, ity firenentsika ity azo antoka nanomboka tamin'ny 1869 fefa natolotra an' Jesosy ary azy ity fireneny ity. Nefa jereo manomboka amin'ny andininy faharoa amby folo sy ny telo amby folo, ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa
andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoana sy hitahiny asan'ny tananao ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra ry havanao tsy dia mba hitoekareny zahay fa ny zavatra fantatra dia bokany trosa ty fireneny ty rehefa miresaka ny krizy any Grèce ianao rehefa amin'nao Frantsa ianao dia ny zavatra resahana foana le poids de la dette ny trosa ny firenena da ty tsy mba resahana zany mavareny fa dia faly fotsiny namme vola indray ny bailleur napindrana vola fa ahoana moa zany no amerenantsika reny ahoana no ameren'ny taranakitsika reny fa tsy zany akory ny problème tsy mampisambotra sika fa misambotra satria manana mpitondra ny fanesy tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra ry havana ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra dia ataony Jehovah Andriamanitra Jehovah oloany ianao fa tsy rambo sika malagasy désolé miteny amintsika fa miady rambo miady gisitra azana fa firenena mahantra fahafiry ary amin'ny rambony arentsika ry havana nefa mipromesany Jesosy ianao ry Madagasikara ataoko lohany ianao satria ianao efa natokanao fa tsy mandeha araka le fentsona mendrika ny fentsona ny entsonantsika hoe firenena efa nanonana ny anarany Jehovah isika ry havanao io ataoko ambany ianao ataoko ambony ianao fa tsy ambany zavady ataoko ambony ianao ambanitsika ary ny tena mampalahelo misambotra tsika rambontsika ambanitsika nefa firenena nanonana ny anaran'i Jehovah ry havanao ary mijery atsika firenena hafa dia afa-baraka Jehovah tonga ny fotoana anivana an'izany tonga ny fotoana anivana an'izany ry havanao ajereo le andin'ny fahasivy teo ry havana raika amby folo fahasivy mantsy anandratra anao ho firenena masina ho azy Jehovah arak'izay ny aninany taminao raha mitandrina ny didiny Jehovah Andriamanitra ianao ka mandeha amin'ny lalana hanandratra anao ho firenena masina Andriamanitra tia hanandratra nyty firenena ty ry havanao ho firenena masina ary tena mba ho tena hoe fahagagana eo mason'ny firenena jentilisa zany Madagasikara zany manomboka zao tsy resaka politika zany tsy resaka toe-karena zany fa resaka fitandremana fianonan'Andriamanitra sy fitandremana ny didiny resaka n'le hoe fiainana be dia be lasa kely tany firenena moa fa ho ahy sy ho anao ry havanao zany no teny fampanantenana omen'Andriamanitra atsika raha miteny izy hoe hovoako anao ny lanitra tranoko fitehirizan-tsoa fiainana be dia be ho anao ety an-tany ary fiainana mandrakizay raha miala ety an-tany ianao zany dika le voain'Andriamanitra lanitra voainy ampidinana fitahina ety an-tany ary rahatrizay miala ety voainy lanitra idirako ao amin'ny fitsahara mandrakizay ozy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay ry havana ozy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay ny finoana marina ho izy ny finoana marina no mampiditra ny an-danitra fa ny fakatoavana ny didin'Andriamanitra no mampidina zany lanitra zany teny zao ao am-ponao ny finoana marina ozy izy no hampiditra anao any an-danitra rahatrizay fa ny fakatoavana an'Andriamanitra fiainona ny feony fitandremana ny didiny no mampiditra teniny anio 24 mars zany lanitra zany ao am-ponao ho aminao fahasoavan-tompo amen